Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feon'ny fanantenany tondra tokiazava. Ry Sakaiza, androany ihany no antsika dia ny anio izany amin'izao ora izay ifampiresantsika izao indrindra ny androany ihany. Ny omaly dia nofo sisa, ny rahampitso dia mbola fanantenana, fa androany ny tokony hitady ny fahendren'ny fo. Amin'izao anio izao mihitsy ny tokony androsoko indray mba hanakekezako bebe kokoa hatrany an'ilay mpahary ahy, dia ilay Andriamanitra ny an-danitra izany. Androany ny tokony hanolorako sy hanomezako ny tanako ho an'ireo izay mily izany, ho an'ireo mahantra, ho an'ireo maratra, ho an'ireo mahatsiaro very, ho an'ireo mila fanampiana. Eny, anio ny tokony ilazako amin'ny olona rehetra an'ilay fitiavan'Andriamanitra lehibe. Tsy ny lasa ny tokony hametrahantsika fanantenanany amin'ny ho avintsika, ny raha mipitso koa tsy atsika ary tsy fantatsika, fa ny androany, ny anio, izao fotoana izao ihany no eo am-pelatanantsika, ary azontsika ampiasaina amin'ny tsara indrindra arak'izay azontsika atao mba ahatsara sy ahazo antoka no avintsika. Sa tsy izany ny fanantenantsika eto amin'ity fiainana ity? Raha mino sy manantena izany ary ianao, dia ataovy izany, satria ny atao hoe manantena dia ny mahatoko tanteraka an'Andriamanitra. Ko aza mangataka-andro hoe fa aleo anio ihany, anio no anaovana ny mety indrindra, satria hoy ny soratra masina hoe kanefa tsy mahalala ny ho ampitso ianareo. Inona moa ny ainareo? Fa zavona ihany ianareo izay miseho vetivety dia levona. Jakoba 4:4-10. Dia izao ihany koa no afatra voalaza amin'ny mpitoriteny 5:5 manao hoe raha mivoady amin'Andriamanitra ianao, aza manao ampitso lava fa tsy ankasitrahany ny adala, koa efao ny voadinao. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofaza malaina, fatomotrany andro izao. Atolotro anao fiainako anio sy ho mandraky izay, raiso sy tario hitoetre ho anilanao, na dia tsy mendrika ho zanaka. Sofateo ianao Jesosy, solo ny elokay, zay nahatonganay tsy ho very mandraky izay no ny fitiavanay. Eny sambatra zay mitoetre ho akaikinao, tsy maray satria Jesosy no mitantana ny di, mitantana ny di. Tarika la voix du ciel. Mavaliko anao Jehovah ray, tony soretry zay nataonao tamiko, dia mianina ao fahitandrina ny fitsipika oma
manionao ampitso ny voady izay nataoko nefa mora solafaka ty zanakao ampiorerirà eny sambatra zay mitoetreo akaikinao tsy maray satria jesosy no mitantana zay lay onjany fanantenana mitantana ny di sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana miarabantsika mpanaraka ny fandaharana sakafo eto amin'ny AWR indray ny namanao Sabina Rakotondranaivo. Androany isika dia hijery zavatra hafa kely indray dia natsoina hoe rocher coco, izany hoe karazana bombo vita amin'ny coco izy ity, nefa ny somary amin'ny endrika gâteau ihany. Reto avy ary ny zavatra ilaina: tapotsina atody 2, siramamy fotsy 9 grama eo, coco voakika anankiray, coco anankiray zany dia kikisana. Averiko indray tapotsina atody 2, siramamy fotsy 9 grama, voanio voakika anankiray, coco ray zany dia kikisana. Ahoana raha fikarakarana azy? Kikisana aloha le coco, kikisana tsara. Rehefa voakiky le coco dia alaina indray le tapotsina atody izany hoe tapotsina atody moa zany atody ray manontolo dia sarahana esorina ny tamenany dia le tapotsiny no ampiasaina. Dia afangaro amin'ilay siramamy dia kapohana. Rehefa manomboka mandroatra sy lasa matevina le tapotsina atody sy le siramamy dia ajanona fikapohana. Arotsaka le kikina voanio teo, ka rehefa manafangaro azy dia tsara raha sotrobe hazo no ampiasaina, fa iny zany no tena idealy na tena tsara indrindra ampifanangarona azy. Raha ohatra ka manana an'ilay antsoina hoe poche à douille dia arotsaka koa le voanio. Raha ohatra moa ka tsy manana dia afaka maka sachet arotsaka ao anatin'ilay sachet aloha zany le voanio efa miaraka amin'ny tapotsina atody sy siramamy teo, dia asiana lavaka kely ny eo amin'ny tendron'ilay sachet. Maka plaque le mitsofoka anaty lafaoro reny na plat à vy zany, dia alaina dia hosorana menaka kely, dia alaina le voanio teo iny efa ao anaty sachet na ao anatin'le poche à douille, dia potserina tsirairay, atao mitsitokotoko, atao mifanelanelana kely zany dia atao mitsitokotoko. Dia rehefa izay dia andrahoana ao anaty lafaoro mandritra ny 12 minitra ka hatramin'ny 15 minitra eo. Mila jerena matetika sao dia may. Afaka atao koa raha tsy manana lafaoro afaka manao an'ilay lafaoro vilany, atao anaty vilia fisaka zany, dia apetraka eo amin'ilay vilia, saromana dia asiana vainafika eo ambonin'ilay takotra, dia mila jerena tsikelikely. Ny tena tsara zany ny lokony rehefa manamasaka anazy dia somary doré kely ohatra mamoaka mavomavo, iny izy ny tena tsara. Ity rocher coco dia afaka tehirizina maharitra, amatona mihitsiny, atao anaty boaty, na raha ohatra ka hivarotra isika
da vela mangatsika tsara aloha le izy de atao anaty sachet. Mirary atsika zany ahita fahombiazana ary hotahin'Andriamanitra hatrany ane ny fanandramana izay ataontsika ka ahita voka-tsoa amin'izany isika eo amin'ny fiainantsika. Ny nanotra ny fandaharana Sabina Rakotondranaivo Samma kosa no nanampy teo amin'ny fandraisam-peo. Mandrapitafindray ary Piany Malala. Tarika Alisson ho anaty andro ity ity andro ity Jesosy ilay fitia no mpanjakatsika hodorio mila olona ho tiavina ianao anelay tadiavina kambaraiso izany fony o tsy anenenanao intsony ho anaty andro ity andro ity Jesosy ilay fitia no mpanjakatsika hodorio mila olona ho tiavina ianao anelay tadiavina kambaraiso izany fony o tsy anenenanao intsony ianareo mavesatretana mila fitsaharana manatona ho sasany fa tsy misy ho lavina ny finona sy batisa tsy maintsy ho diavina ka anjarana no siso ny afatra efa tafita. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Olo maro sesehena le hoe fanovonjena ny poniny eto antany mba ho tonga any an-danitra o fifaliana renoany ny ranomaso dia ho fafany tsy antery anefizany o fa safidinao ihany ianareo mavesatretana mila fitsaharana manatona ho sasany fa tsy misy ho lavina ny finona sy batisa tsy maintsy ho diavina anjarana no siso ny afatra efa tafita ianareo mavesatretana mila fitsaharana manatona ho sasany fa tsy misy ho lavina ny finona sy batisa tsy maintsy ho diavina anjarana no siso ny afatra efa tafita. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. mpamonjy matory manasanao ny namanao kalebandretsikivy anaraka izao dinika ratsoratra masina izao hatramin'ny farany. na dia ny foronina anjaka eo amin'ny zavaboary eto tany asika olombelona dia betsaka ireo toejavatra izay tsy voafehintsika
ka manjary mampahory. Anisan'ireny ny loza avy amin'ny natiora. Voatantara ao amin'ny baiboly fa tratry ny rivo mahery Jesosy sy ny mpianany ray mandeha. Andiovaka isika ny tantaran'ny evanjelista Marka ny zavaniseho. Marka 4:5-7. Marka 4:5-7. Ary andro tray ihany rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy, andeha isika hita hoe nimpita. Ary rehefa nampodiny ny mpianany vahoaka dia nentiny tamin'io sambokely io tamin'izao ihany Jesosy. Ary nisy sambokely sasany koa niaraka taminy, ary nisy tafio-drivotra mahery, ary nianjerazera ny alon-drano ny sambokely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambokely tambonin'ny ondana, ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatra ô, tsy mampaninona anao va izao hahafatesana izao? Ary ny fo izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe, mangina mitsahara, ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, nahoana ny saritahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe, iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy? Tsy manavaka nizaniza ny famelezany zavatsarotra eo amin'ny fiainana, olana isan-karazany, aretina, loza avy amin'ny natiora, ny fahafatesana. Eto dia Jesosy sy ny mpianany mihitsy no tratra ny rivo mahery teny an-dranomasina. Na ilay zanak'Andriamanitra tonga navitra ny olombelona aza zany dia niatrika toe-javatra sarotra. Nambaran'ny mpaminany miloha fa tena ho feno fahoriana ny fiainany noho ny fisoloan'ny heloky ny mpanota. Hoy ny mpaminany Isaia, Isaia 7:7. Isaia 7:7. Natao tsinitsinina sy ny lavin'ny olona izy, lelahory sady zatra ny fahoriana, ary tahaka izay tsy tian'ny oloko jerena akory izy. Natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoantsika. Zao mihitsy koa ny tenin'i Jesosy ho an'ny mpanaradia azy. Jaona 20:7. Izany teny izany efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki izaho efa naharesy izao tontolo izao. Na izany aza dia tsy misy olana tsy voavahan'ilay mifeny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity. Efa nampananteny izy fa tsy maintsy ho farana ny fahotana sy ny voka-dratsiny rehetra. Azo atao anefa ny manana sahady ny fiadanana, vokatry ny fahatokiana amin'ny mpamonjy, na dia mbola miaina ao anaty fahoriana azy sika. Aoka tsy ho ny fandofirana fahoriana fotsiny no anarahan'i Jesosy, satria na izy aza mbola niaran'izany, fa aoka ny fanirina ny fiadanana omeny no hitarika antsika ho eo aminy. Maromaro amin'ireto mpianatra Jesosy reto no matianina amin'ny fiainana an-dranomasina, satria mpanjono izy ireo. Teto nefa dia nilavolefona sady natahotra ny hofaty ireo lehilahy ireo, ka nilavonjy tamin'ny matory sady tsy matianina amin'ny raharahan-dranomasina. Tsy izy io mpamonjy matory io fa Jesosy. Na dia natory azy izy, sady neverina ho tsy nanana fanandramana amin'ny fiatrehana ny rivo mahery eny an-dranomasina, dia izy no namonjy ny mpianatra tamin'ny fomba mahagaga. Niteneny ny rivotra sy ny ranomasina mba hitsahatra, dia tonga tony tsara ny andro. Tsy mahagaga raha natahotra ny mpianatra ka niresaka hoe, fa iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy? Iza tokoa moa ny olombelona afaka hifehin'ny natiora amin'ny teniny fotsiny? Miariary eto amin'ity fahagagany ity ny fahatongavan'Andriamanitra ho nofo tamin'ny alalan'i Jesosy. Hiteto ny maha olona azy, satria natory izy niala sasatra, nefa ten'Andriamanitra koa, satria mibaiky ny rivotra sy ny ranomasina. Olona 100 izy, sady Andriamanitra 100. Izy no ilaina ampilazaina ny Isaia hoe, fa zaza niteraka ao antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, andrina ny fiadanana. Efa vita ny iraka nataony, ka tsy matory intsony izy fa manohy ny asa-panavotana ny an-danitra. Hoy ny mpanao Salamo, Salamo 120:5. Salamo 120:5. Ny famonjena dia avy amin'i Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba avelainy angozozo anie ny tongotrao, tsy ho rendrehana anie ny mpiaro anao, indro tsy matory na rendrehana ny mpiaro ny Israely. Hoy koa ny Hebreo 12:5. Hebreo 12:5. Ko amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy. Na dia toa tsy re mivantana ao anatin'ny tafiotry ny fiainana intsony aza ny feony ankehitriny, dia mbola izy ihany no mifehy ny zavatra rehetra.
raha ao anaty fahoriana lalina ianao am'izao fotoana izao na karazan'inona na karazan'inona aretina tsy fananana lahelo fakoviana fanaintainana vokatry ny aretina dia azadiny fa ao anatin'ny sambokely ny fiainanao Jesosy. Hainy ny mampitsahatra ny karazana tafitra mety handrendrika ny fiainanao. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany rehefa nitsahatra ny rivo mahery. Nahoana ny saritahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Marka 4:5. Tsy ny fahaizana manao zava-mahagaga toy ny nataon'i Jesosy teto ihany akory no asan'ny finoana, fa ny fandroahana ny tahotra ihany koa. Mampahory, mampijaly, mankarary, ary mety hahafaty aza ny tahotra. Tsy ny loza matetika no mampahory fa ny tahotra azy. Ny finoana ihany no odin'ny tahotra. Hoy ny apôstôly Jaona, Jaona 1:5-5. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay ty maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao? Afa-tsy izay mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Rehefa tena mifamatotra ampinoana amin'i Jesosy ny olona iray dia voaroaka tanteraka ao aminy ny tahotra. Izao ny ilazany Jaona ny olona toy izany. Apokalipsy 12:12. Ary izy ireo naresy azy noho ny am'rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Fantatr'ireo olona ireo fa tsy misy mpamonjy afa-tsy ilay zanak'ondry dia Jesosy, izay manana ny fanalahidin'ny fiainana sy ny fahafatesana. Ka na dia mety ho rendrika mihitsy aza ny sambon'izy ireo, dia matoky izy fa mbola hainy tompon'ny fiainana ny mamonjy azy. Tsy taranao oviana ilay mpamonjy anao. Izao no baikiny amin'ny alalan'ny mpaminany Abakoka. Abakoka 2:7. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoanandro, ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny na dia mitaredretra azy izy andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Ho avy any amin'irao ny lanitra tokoa izy araka ny teniny, anafoana mandrakizay ny rivo mahery isan-karazany eo amin'ny fiainantsika, ary hoentiny miaraka aminy ireo niaritra fahoriana noho ny fahamarinana. Eo am-piandrasana dia vokiso amin'ny teny ny finoanao dia ho fatinao na ny tahotrao. Iara ivavaka isika. Rainy masina ny an-danitra misaotra noho amin'i Jesosy izay nirahanao hamonjy anay. Ampio izay ahatsapa mandrakariva fa eo anilanay hatrany izy, na dia mafy aza ny tafitra eo amin'ny fiainanay. Ampitombo ny finoanay mba andraoka ny tahotra izay mampahory anay. Ampio izay mba tsy hakamamy ny ainay noho ny amin'ny rany io zanak'ondry io sy ny teny filazana azy. Ka rehefa iverina izy dia mba ho inisan'ireo akarina miaraka aminy any an-danitra izahay. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tsy fitsinanako fa maro ireo teny soa zay nandalo teo anatrehanao, fa maro tena maro sady nampietsi-po nefa ve famba ny ainanao. Jesosy lay voalaza tamin'ny farany teo, fa nitsangana ho velony indray. Lasany an-danitra namboatra fitoerana ho ay sy ho anao. Fa ho andindray Jesosy momba vonona vezao sy anao, mety hitinao tsofarany izay hoenonao mampilazanao izy. Ndrao ianao no adrasany nde tapahoany any hevitra, fa izao no tiako tsapanao ao ampo miainy efa nafony ho anao. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Finona sy batisa ihany nolakile, miditraminy ilay fiainam-baovao. Andranoka zahay tsara ny tompoany,
fa fotoana mety indrindra izao atao an'olo tena ny sitrapureralahy ry ravavy eo faingana ianao ho fifaliana ny any andany tsara toka mibebaky anao fa ho avindray Jesosy momba volona vezao sy anao mety hoitinao tsofarany izay hoenonao mampirazanao izy ndrao ianao no andrasany nde tapahoany any hevitra fa izao no tiako tsapanao ao ampo ianefa nafony hoanao fa ho avindray Jesosy momba volona vezao sy anao mety hoitinao tsofarany izay hoenonao mampirazanao izy ndrao ianao no andrasany nde tapahoany any hevitra fa izao no tiako tsapanao ao ampo ianefa nafony hoanao fa izao no tiako tsapanao ao ampo ianefa nafony hoanao fa izao no tiako tsapanao ao ampo ianefa nafony hoanao feon'ny piaino feon'ny piaino dia fifaliana ho anay ny miaraba ny piaino rehetra piainony fandarana vokarin'ny radio adventiste maneran-tany amin'ny teny malagasy miaraka amintsika eto a ny namana anankiray alao izy no anonany anarany karaha Fabrice ny anarako faly miarabanao rahalahy Fabrice faly koa za miarabanareo miaraba ny teknisianina ato dia aveo koa miaraba ny ponina rehetrarehetra manerany tany mihaino an'ity AWR ty izy zany tsy hitany saiko tsony le tanàna fa manerany tany miaraba n'le mpihaino amin'izao koa zany tenako ya zay mihitsy ka zay mihitsy namana Fabrice azonao lazaina amin'ny mpihaino antsika veny mombamombanao a ny asanao sy ny sisa anombo anazy angamba ho lavalava be ty fa aloha afofo izy ya zay mihitsy za zany teraka tao ambanja io zany tanàna kelikely ambanivohitra kely zay fa mahatamana izy io any amin'ny faritra varatra amin'ny Madagasikara misy azy afa-tsy kelikely avy izy ao fa ngezangeza mihitsy izy mahafinaritra tao zany zahako mianatra tamin'ny mission katolika tao dia efa tia mivavaka tamin'ny fianakaviana zany za rery mivavaka za tia mivavaka tao dia naika mitetitetika anamopera mihitsy fa tamin'ny 5 taonako ohatran'ny nisy zavatra nandalo dia tsy maintsy niala tao ambanja zahako nanohy fianarana tany Antsiranana Diego dia tany moa zany nanao lycée technique nefa faniriana nanao dokotera dia lasa nianatra amin'ny lycée technique fa zay angamba ny lahatra za raha tsy ohatrany hoe nofinofo fotsiny le izy dia nanao lycée technique dia afaka baka dia efa niasa tao amin'ny Ukraine dia tany amin'ny sambo dia mbola nanamboatra sambo aloha mpanamboatra sambo mihitsy niasa tao amin'ny Ukraine 2 taona teo dia mifanena mitady sambo be da be zany dia ohatrany efa nitsiry tao zany le finiavana hiasan-tsambo dia tsara fantatra aloha tatsambo amin'izao nanomboka tamin'ny 2004 katramin'izao aizanao no miasa amin'izany mahatatsambo anao zany tsara fantatra miasa maneran-tany koa mandehandeha maneran-tany maneran-tany bazinay zany amin'ny sambo zany misy ao France dia misy koa any Afrika Atsimo dia izay le fa tena asany amin'ny sambo zany
manamboatra mikirakira resaka internet. Zay zany mametraka manao installation câble ahafahany ty AWR ty paritaka maneran-tany miara-miasa zany atsika. De misaotra tompoko. Ianao manana vaovao de tiana ho zaraina amin'ny mpiaino fijoroano vavolombelona na tonga anao ny aino ny AWR nefa ianao miasa amin'ny sambo ahoana ny fomba nainonao azy? Tena tsara fipetraka fa nytanina zay. Io zany zavatra tsy mandehandeha ho azy zavatra rehetrarehetra. Ohatran'le fitenan'ny Zoky Lion zay. Za tena miaina anazy sady mankafy. Tsy mandehandeha ho azy zany zavatra rehetrarehetra. Na enoka ny AWR voalohany zany sendra sambonay nandeha tany Fiji. De nanana adiny 2 fotsiny zahako afahako hoe mbo mijery tany. Nandeha sendra mbo mivoaka vavadin'ny port de nahita plaque ngeza be hoe Adventist School in Fiji. De varina be za ina ty école ty. Za zany le Adventiste efa enieniko foana fa manana sary hafa be ao atsaiko hoe le Adventiste le carré mihitsy tsisy etsefana io. Satria tamin'ny fahazazako tany misy namana Adventiste ako de tena de tena hoe enjana be ohatra miaramila zany le lalàna fe discipline ao fa tamin'io ndray andro zany za ohatrany hoe misy zavatra hoe nitarika hoe mba andao. Jerevako nitady aviko io école io nefa tsy hitako tampotra zany le fotoanako fahako mivoaka de tsy maintsy miverina anaty sambo de tsy afapo. Tena tsy afapo de nataoko hevitra hoe ahoana mba ahitako sitiny ty AWR ty. De iny le Adventiste aloha de vao nitape Adventiste School voaka zavatra hafa zay hoe sekoly sabata na voaka. De iny nandeha foana moa zany nikitikitika teo de taritiny ihany taritiny de farany moa zany AWR 360 ndray mipotra farany. De nikitiako ndray mandeha iny de tonga de feo mahafinaritra ny eny tao. Tonga de nahafinaritra be de tsy nanomboka niny tsy nijanona ny enan'io zahako. Fandarana teny malagasy ndrenao tamin'izay? Le miteny malagasy. Misy be da be natorony teo fa aloha le miteny gasy aloha satria efa tsy Madagasikara ihany. De le miteny gasy nenoko fa tena mahafinaritra. Nanandrana nijery le miteny frantsay fa ohatra mifohy kely aveo tsy de nanetranako. Fa le miteny gasy tena tsara be. Tsara be zay ary nahatonga zako tena hoe tapa-kevitra anao batisa tamin'ny 2019. Nanomboka taona firy ianao zany nanomboka niaino tamin'izay zany? Nanomboka 2017. De fa nanomboka niaino. Zay vao nanomboka niaino nefa tokony efa nahaino talohan'iny fa fotoana zay angamba fotoana hoe ahafahana niaina anazy. De ahoana no fomba nahatonga ny Rahalahy Fabrice vita batisary? Za zany mba hoe te ho avitra satria tsoroko anareo le tatsambo zany misy sarisary atsain'ny olona tsy tatsambo hoe tena mialatsiny am'le fitenenina fa tena olona tsy mendrika. Le tatsambo zany hoe malaza hoe misotro toka, mifoka sigara, eny tsy olona tsy lavorary zany fa tsy diso koa zany misy koa zay zavatra zay fa tsy izy rehetrarehetra. Za zao anisany taloha tena misotro mifoka fa taty afara zany miala tsy moramora le izy hita tsy mahasoa. De ohatrohatra zay fandehany. De taizanao zany natao batisa? Zako natao batisa tany Mahajanga tao amin'ny fiangonana Ambalanondry. Ahoana no fomba nataonao zany hoe nodina katy Madagasikara? Zay zany am'le asako miasa enim-bolana ny anaty sambo de veo miverina ty Madagasikara mahazo congé eo amin'ny 3 volana ka hatramin'ny 9 volana farany lava.
de zako zany tamin'io 2017 io zany velona tatia Madagasikara misy raha lahako ampanambadiana zay nanome za lesona koa reto izy raha hoe tena vonona anao reto ianara de iny etiko anaty sambo de vakina lesona 3 de iny vakina nianarana mihitsy de iny koa zany tena hoe nanome hery nanampy tena nanampy be da be iny ary sorako raha la David am'izay esina namezany be da be zay afinaritra zany de natao batisa tamin'ny taona 2010 volana Jona pastoriza ranao batisa anao pasteur Topoko Larado Albert efa nodimandry tokoa izy anavita didy be mihitsy de mbola mihaino foana ianao hatramin'izao mbola mihaino fa zay mihitsy antony tonga za somary nandalo aty nanao hevitra rehetrarehetra mba hoe ionana amin'ny zokila Elion de Mitantso satria tato ato zay tsy azoko tsony le izy tsy azo tsony le fandarana le fandarana zany tsy azoko tsony fa inona ny fomba canon le fandarana moa zany tamin'ny teo aloha zany iny le site le nitarika za tamin'ny voalohany iny zany izy tonga de efa manome hoe afaka téléchargenao io izy de téléchargeko de rehefa manam-potoana zaho tsy miasa iny miheno anazy iny averimberiko ary misy hoe sabata isan'andro fito zany misy ao de fa programmeko mihitsy nasiko dossier hoe ty lahady ty sabata ty latsinainy de isaka niny andro iny zany izy rehetrarehetra iny enoko vo tsy miasa de iny averiberiko lasa ohatrany hoe ancré ao anatin'ny loha mihitsy zany le izy de tato am'izay tsy nety tsony le site iny tsy haiko hoe inona antony fa de voatsinety iny de fatao atsaiko koa zany ataoko hevitra ny ahitako zoky Elion de Mitantso fa izy va tsy maintsy mahita vahaolana amty ary tena nahita tokoa tena nahita de afapo isorana koa teknisianina samy tena nanoran'le izy fa betsaka nareo de raina ny tompo am'izany amen ono inona ny fandarana tena akafizinao amin'ny fandaran'ny AW raha amin'ny teny malagasy tena tsisy sivanina fa izy rehetrarehetra manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany na le hira manelanelana tena ao tsara sotra tompo tsisy sivanina ao lasa ty mamboly ara zahako any anaty sambo lasa mamboly atao anatin'ny sase na atao anatin'ny tavoangy kely tapahana atao hevitra zany ahitana fotaka aloha fotaka vo mikosta sambo de mandeha mivoaka any aloha mba haka fotaka breziliana aloha atao amity raiky aty manao fampiarana betsaka zany ianao zavatra inonao arak'izay azo atao tena nohon'izay raha hoe mba nataona namana misy anakivalo miala toka sisigara namana miasa ao amin'ny sambo zany ianao no nitaona azy taritiko tsy moramora zalahy de entiko ao anaty kabiniko de lefako iny radio iny mba hieno an'ity kely mieno iny de zay mitadihirahira ko ohatran'ny zavatra hafa lefanao de eno foana ao mieno eo de tiao lasa tena variana fa iny ary hoe tsy androndreo hoe za zany chef d'équipe any de chef hoe vao mirava tsika de eno ndray dao lasa tamana zala tamana tena ataona olona zany za fa tsy tapaka mbola miezaka de afatrafatra ary mba apetraka ao amin'ny mpiaino rehetra maneran-tany azakivy mivavaka tena azakivy misy fotoana atsika zany somary vizavizaka resiresy fa aza manaiky mieno AW fa maro be zavatra enonao sady mamelona aina de mivavaza tsahatra mihitsy mivavaka fa Jesosy any ny fanantenana tena marina za afatrafatra ho andreo marina zay tsy hevitra tsony zao tsisy nininona vahaolana tsony ty tany ity
raha mbola tsy tompony aitsika isika ary tsy tompony ampitso aza misaraka amin'andriamanitra izy ihany ny fanantenanao atsika afatra ho an'ireo mpamokatra ny fandarana atao amin'ny AWR ry mba oentinao mampahery azy ireo misy afatra ngeza be ty tena tohizo fa tsara tena tsara zao zavatra ataonareo zao hoe tena tsara za zao anisany hoe olona voavitra tamin'izy ary tsy janona hoe za rery zany fa mampieny olona koa za vao misy fotoana hafahana mampieny olona de mampieny olona koa za de misaotra betsaka namana Fabrice vao fotoana voalohany ionanao izy ty fa mandra-piavin'ny tompo de mifandray foantsika sady efa hita ty toerana misy anareo ty mamagivangy vao miakatra Taninarivo angamba hoe mamagivangy sady mitondra fampaherezana koa marina zay tena marina zay ka de fisaorana be dehibe no atao namana Fabrice mba ho ampin'Andriamanitra ianao amin'ny asanao ho ambinina ianao amin'izay ataonao sy ny ankohonanao any lavitra any dia Andriamanitra nampy ianao afaka mizara le fahamarinana zay irinao ho zaraina atraizatraiza fa ny fanan'Andriamanitra ny miasa fa mizaranao ataotsika amen ary torak'izay koa ho an'ny teknisianina sy anareo mpamokatra fandaharana ato ambinina no ampaherezin'ny tompo foana ary zay koa mivavaka ho anareo tena zay ka miara-miady tsika mandra-piavin'i Jesosy amen fa ho avy tsy ela io fa tsy ela io zao fa maromaro famantarana amin'seho eo tena fa maro tena maro tsy tokony varomarina ntsony fa mila vony isanandro eny ary dia zay koa namarana ny fiarantsika teto tamin'ity anio ity isaorana namana Fabrice mbola ho avy izy ary na ny lavitra any izy dia mbola afaka mampita feo aty amintsika aty amin'ny fotoana rehetra mapety azy misaotra namana Fabrice Andriamanitra ombanao motsika rehetrarehetra isaorana teknisianina samy Zoukelion tena faly zay koa tena faly ka tena faly zay any ona tamin'ny namana Fabrice dia mirarisoa tain'Andriamanitra trany akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana
santarineti kafenuni savata yainatsiketonta nuluvatari faizay pakatu simanyavunambu simitandrinati luampukasu uravutuku fanahainisafi antokopihira anja fiobina imeritsy atosika yasamolazimi zayanzaranzi etsimantsy efa milazototsiry anaovananditra tsitsitsinania fafanay marobe aniry ande sangy misarasa miainanaty azimbe voakenja vofe anivelaniva afanitsomikata fitsaranatra losantarinety afenoni savata yainatsiketonta luluvatari faizay pakatu simbanyavunambu simitandrinati luampukasu uravutuku fanahainisafi afarintsumikata fitsaranatra losantarinety afenuni savata yainatsiketonta luluvatari faizay pakatu simbanyavunambu simitandrinati luampukasu uravutuku fanahainisafi awr mitondra fanantenana isan'andro ho anao faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana fa ny tafahoana amintsika mpiaino mpanaraka ny onjapeo ny feo ny fanantenana ny awr amin'ny teny malagasy ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Somary mangamanga kely ny feo satria tratran'ny gripa. Kanefa mbola afaka miasa tsara dia raina ny tompo noho izany. Melohany hidirantsika amin'ny lesona natokana ho an'ny anio dia tianay ny maneho fanamariana amintsika mpiaino rehetra. Misy amintsika manontany hoe zay voalaza anatin'ny lesona ihany ve zany no azonareo zaraina aminay fa mamanina misy zavatra hafa akoatran'izay ao anaty lesona. Misy fitsipika tompoko mife ny asa amin'ny ainao manjery tahaka ny tony mahakasika ny zavatra zay tsy ny tena ny namorona azy fa ny hafa. Amin'izay fotoan'izay ianao dia manamora ny fampitanan'ilay afatra fa tsy mamorona afatra hafa indray. Noman'ny foiben'ny fiangonana advantista manero an-tany itony lesona itony ary tsy manana zo hanova zay voalazany lesona zahay fa ny anjara asanay dia ny manamora zay voalazany lesona mba tsy ho sarotra raisina ho antsika mpiaino. Tsy mitovy mantsy ny zavatra jerena natao vakiana sy ny fiainona. Sarotsarotra kokoa ny fiainona noho izany tsy maintsy amoraina. Manamora ny fahazonao ny lesona zany no ataonay fa tsy manova lesona na manampy lesona. Tsara ny anamariana an'izay satria fanontaniana apetrakitsika mpiaino zay. Eny ary zay no ela fa hiditra amin'ny loha hevitra zay voatokana ho an'ny anio isika. Manao hoe ny fifanandrinana farany ao amin'ny apokalipsy. Zay midika ho fifanandrinana farany
eto amin'ity tany ity milohany aviany Jesosy indray eny amin'ny rahony lanitra. Rehefa mamaky ny boky apokalipsy isika dia mahita fanambarana miendrika sary anohatra toy ny biby tsy fahita, tandindona sy ny sisa. Misy fahendrena lehibe sy manokana mihitsy na tonga an' Jesosy hampita ny afatra voarakitra ao anatin'io boky io amin'izany fomba izany. Fanambarana avy amin'i Jesosy omena antsika ary nampitaina tamin'ny alalan'ny apôstôly Jaona ny voarakitra ao anatin'io boky io. Zany hoe ireo rehetra izay mivavaka mba halalan'izany fanambaran'izany dia hahita mazava ny afatra raketiny. Ary izay no antony iarahantsika mianatra eto. Ny afatra ao amin'ny bokin'ny apokalipsy dia mihoatra lavitra noho ny tandindona sarim-pantarina sy ny biby hafahafa na koa ny sarin-javatra tsy fahita. Miresaka ny amin'ny fahamarinana mandrakizay nomen'ilay Andriamanitra be fitiavana ho an'ny taranaka velona amin'ny andro farany zany boky izany. Tany an-danitra no nanomboka ny ady teo amin'i Kristy sy Satana. Ary mba fantatrao fa ny mahakasika ny fiankohofana no tena natonga n'ilay ady. Satana dia ny foronona fa tsy mpamorona. Jesosy dia mpamorona. Dia mitsiriritra ny toeran'i Jesosy izy. Osika hoe tany an-danitra koa ve dia misy an'izany? Zany no milaza amintsika fa tena sarobidy amin'Andriamanitra mihitsy ny fahafahana misafidy ho an'ny voariny ray manontolo. Saingy izao zonao misafidy izay tianao atao fa tsy zonao misafidy izay tsy maintsy ho vokany. Satana nitsiriritra ny fiankofan'ny anjely an' Jesosy. Iza tokoa moa no tokony hankofantsika? Ilay Andriamanitra mpamorona izay namorona sy namonjy antsika ve? Sa Satana izay misandoka ho tompon'izao rehetra izao? Mba fantatrao fa misandoka izy amin'izao fotoan'izao hoe izy no tompon'izao rehetra izao. Sedra ho an'ny tsirairay amintsika ny safidy ataontsika tsirairay. Ho tonga amin'ilay fetra farany mahakasika ny fiankofana izany. Tsy maintsy hanao safidy isika. Iankohaka amin'ny Satana sy mpanaraka azy ve? Sa iankohaka amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika? Inona moa no hevitra fototra izay azontsika fantarina tsara ao amin'ny apokalipsy momba io ady eo amin'ny tsara sy ny ratsy io? Manasanao hampitahan reto andininy reto. Hamaky izany isika. Apokalipsy 4:1-10. Apokalipsy 4:1-10. Mivaky takan'izao: ianao tomponay sy Andriamanitray no miendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra. Ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao na nisy nahary azy. Dia vakitsika indray ny Apokalipsy 4:4-7. Apokalipsy 4:4-7. Matahorana ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary mianko-ofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Iza no asaina ianko-ofa antsika? Satana izay misandoka sa ilay namorona antsika sy namorona zao rehetrarehetra zao? Misy hevitra fototra hitantsika ao anatin'izany. Mifamatotra tsy azo sarahana ny fianko-ofana sy ny famoronana manerana ny bokin'ny Apokalipsy, manerana ny tenin'Andriamanitra rehetra mihitsy. Ny Apokalipsy 4:7 efa mivakitsika teo dia miantso antsika iankohaka amin'ilay tompony voary rehetra. Manoloana ny fampianarana fa tsy nisy mpamorona zao rehetra zao fa tongatonga ho azy. Zany ange no ampianarana ny ampianarana any. Tsisy mpamorona fa tongatonga ho azy. Zay ilay antsoina hoe fivoarana miandalana na ny evolisionisma, zay ny anahazovana teto amin'izao tontolo izao tao anatin'ny 20 taona zay. Ka ny fiantsoana antsika iankohaka amin'ilay namorona antsika dia mampatsiaro antsika mandrakizay ny tena mahisika antsika. Ary isa-tsabata isika dia matsiaro izany amin'ny fomba manokana, fitsingerenan'ny andro namoronana antsika angeny sabata isan-kerinandro. Izany mamelanja antsika olombelona fa tsy hoe tongatonga ho azy
isika tsirairay dia mahafantatra fa ny zavatra tongatonga ho azy azo azo fotsiny dia tsy misy vidiny amintsika ary izay mahatonga ny olona tsy mametraka tombam-bidy ny olona tahaka azy satria fampianarana tahaka an'izany no efa ely hatrany ampianarana saingy ny mahafinaritra betsaka amin'ireo izay nandalan'izany fampianarana izany no efa niova tanteraka amin'izao fotoana izao anisan'izany ireo mpampianatra amin'ny oniversite maro maneran-tany rehefa tsopony olona anankiray dia manaiky foana ny marina ka napetrak'Andriamanitra ny sabata taoriana ny famoronana ho antsika olombelona rehetra atsiarovana isan-kerinandro fa manana mpamorona isika manana tombam-bidy isika ary io no antony ankalany satana ny sabata inona moa ary manahoana ny fanehoana faratampo ny fiankofana amin'ny pahary zao voalaza amin'ny apokalipsy 2:20 apokalipsy 2:20 dia tesitra tamin'ilay vehivavy ny drago nankalasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy izy roa ndray miaraka dia izao koa voalaza amin'ny apokalipsy 2:20 apokalipsy 2:20 indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy tsy ny finoanan'i Jesosy fotsiny na ny didin'Andriamanitra fotsiny fa izy roa ndray miaraka ary ao anatin'izany didy zany ny sabata hitantsika araka izany fa mifanohitra mivantana mihitsy amin'ny fiankofana amin'ny bibidia ny fiankofana amin'ilay pahary zao rehetra izao izay mariana isan-kerinandro amin'ny fitandremana ny sabata ao anatin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra izany Andriamanitra nefa dia hanana vahoaka mahatoky aminy hatramin'ny farany na dia ho aza ny fanoherana lehibe indrindra sy ny fanenjehana mivaivay miandry izay rehetra hanaja ny sabata tsy hanaiky ankohaka amin'ny andro ny bibidia zao nivakitsika eo amin'ny boky hery mifanandrina takila 2:30 raha ny fitandremana ny sabata sandoka no fanekena ny lalam-panjakana izay manohitra ny didy faefatra ary fiaikena ny fiandaniana amin'ny fahefana manohitra an'Andriamanitra dia ny fitandremana sabata marina kosa no maneho ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra ary pirofo mazava ny toetra mahatoky amin'ny mpamorona mazava izay ny apokalipsy 2:20 izay mivakitsika teo dia manambara fa hanana ny finoan'i Jesosy ireo mpanaradia ny mpamonjy azy izay feno fanolorantena tanteraka ny finoan'i Jesosy izay omena azy ireo dia hatonga azy ireo hanana finoana lalina matoky na dia tsy mahita aza maharitra na dia tsy takany aza ny toe-javatra misy ilaintsika io finoan'i Jesosy io ary fanomezana avy amin'i Jesosy izany ho an'izay mangataka aminy izay azontsika amin'ny alalan'ny finoana ary anampy antsika hiatrika ny fifanandrinana farany izay ho avy tsy ho ela anjarantsika misafidy mazava ny fanambarana mazava ny voalaza teo ny sabata ny andro fafito dia tandindona maneho ny mahampamorona an'Andriamanitra ary tany edena no efa nisy zany noho izany ny fitadiavana isandoka an'izany amin'ny fananganana andro hafa dia fitadiavana isandoka ny fahefan'Andriamanitra any amin'ny fotony indrindra angatao Jesosy hanomeanao ny finoany ahafahanao mijoro hatramin'ny farany andresy miaraka aminy ianao rehefa miaraka miady aminy amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.